Misaotra an'Andriamanitra indray isika tonga amin'ity zoma faefatra amby roapolo ny volana oktobra iara-mandinika soratra masina ity. Ataovy manoloana antsika ny salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato andininy fahasivy hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato andininy fahasivy hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Hitsangana ary idera sy hanome voninahitra ny tompo isika. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy tompontsika. Hoy ny mpanao salamo: inona no iarovany zatovo ny lalakaleany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra no tadiavako anao, azavela hivily hiala amin'ny didinao aho. Ato am-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Isaorana anie ianao Jehova o, ampianaro ahy ny didinao. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay tokoa ianao Andriamanitra, eny isaoranay satria akaiky ny anaranao. Isaoranay satria hatrany am-boka mandrakantitra dia tsy mitsahatra ianao miasa ho an'ny fiainanay. Eny efa manomana ho anay sahady koa ny voninahitrao ao amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny fanjakanao. Misaotra anao izahay Andriamanitra noho ny mbola ahatsiarovanay fa mitari-dalana anay ianao ary mahatanteraka ny fikasanay hiaona aminao aty an-tranonao. Amin'ity fotoana ity ary dia mario tsiraray avy izahay ka vangio amin'ny famindram-ponao. Aoka hijery anay araka ny haben'ny fitiavanao ianao fa tsy araka ny haben'ny fahotanay. Amin'ity fotoana ity koa dia tario indray ny fiangonanao amin'ny fiarahamandinika soratra masina mba hitombo amin'ny fahalalana marinanao sy ny fitiavananao, mba hitombo amin'ny fahavononana hiaina ny sitraponao ary hanolo-tena amin'ny fanomponanao, ahavokarany bebe kokoa ho an'ny fanjakanao. Miaino ny vavakay fatononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Efesianina toko voalohany andininy fahatelo hatramin'ny fahaenina. Efesianina toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahatelo hatsahatra amin'ny andininy fahaenina. Anaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo isika ry havana. Isaorana anie Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nitahy antsika atao amin'ny Kristy amin'ny fitaim-panahy rehetra ny an-danitra, araka ny fidianany antsika atao aminy. Fonontsombolahary ny fanorenan'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany. Isika rehefa notendreny rahateo amin'ny fitiavana isika, mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, arak'izay ankasitrahany fony, ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izay nanasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Isaoranay tokoa ianao Andriamanitra no ny teny izay nomenao tao anatin'ny soratra masina izay novakiana, ary ampahiratra ny masonay ianao, mbola ahitanay ny sitraponao ao amin'izany soratra masina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary havana dia manoloana antsika indray ny Efesianina toko voalohany andininy fahatelo hatramin'ny fahaenina. Bokin'ny Efesianina izay misy toko enina, dao ary sika hiresaka vetivety amin'izany. Epistily ny fifatorana averintsika vetivety miaraka amin'ny Kolosianina, Filipianina ary Filemona. Ny atao hoe epistily ny fifatorana dia noho izy nosoratany mpanoratra, izany hoe i Paoly, tany ampigadrana no fitoriana ny filazantsara. Epistily milaza ny fihavanana, fampihavanan'i Kristy indrindra antsika mpanota tamin'Andriamanitra sy ny fihavanantsika. Toko fahaenina. Afa-tia kely fa efatra. Toko fahaefatra.
iray ny tena, iray ny fanahy, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra, sady iray n'izy rehetra. Fa madika kely ny 4. Eny ary dia inona koa? Ny fiadiana 7 omen'Andriamanitra. Iverenantsika kely io ampatsahivana ery ambanimbany ery. Inona ny andin-tsoratra masina tena hoe mba mahavantana anao anatin'io boky io? Fa asantsika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy anao asa tsara. Inona koa? Isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mifanaratsy eny amin'ny rivotra. Toko 9. Aminao fitoerana ho an'ny devoly tsy hitendrenga amin'ny vokovoko manga aza homa. Mba adin'ny vokovoko manga ve izay teny izay? 5:18. Inona koa? Manan-karena be izay andin-tsoratra masina izay raha lalinina. Mbola manana 2 minitra kely isika. Fampianarana momba ny fifandraisana ao anatin'ny ankonana. Ny mpivady aloha amin'ny toko 15 manomboka amin'ny 12 ilay efa voalazanao teo ihany, sy ny ray aman-dreny sy ny zanaka eo amin'ny toko 9 andininy voalohany hatramin'ny 14. Fahasoavana namonjena anareo tsy avy amin'ny asa, fandrao isy ireare. Fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa, ndrao isy ireare. Eny ary dia misaotra antsika ry havana amin'ny fandraisana anjara. Ataovy hoe mampiteny mona mihitsy izay fotoana kely 10 minitra mialohan'ny taratasy izay dia samy mandray anjara isika dia manan-karena ny fiaraha-mandinika soratra masina. Maloana antsika toy ny mahazatra ny fitarihan-teny fampahafantarana ankapobeny ny boky ny Efesianina. Aorian'izay dia jerentsika ny hoe aiza ho aiza ao amin'izany boky izany moa ny texte maloana antsika araka ny mofinaina. Inona no hevitra mivoatra ao anatin'ny texte? Rehefa avy eo dia hoe raha vela hitaratra ny fiainantsika izao anjara mofinainantsika izao, inona no azo ambara? Dia ny hoe raha izay ary ny fiainantsika ahoana kosa hoy ilay mofinaina? Ary ny fahaenina dia hifanakalo hevitra indray hamaly ireo fanontaniana anankitelo toy ny mahazatra isika. Boky ny Efesianina. Efa voalazantsika teo, efa haintsika daholo ny boky ao amin'ny Baiboly. Ny boky ny Efesianina dia nosoratan'i Paoly Apôstôly tany am-pivatorana tokony ho tamin'ny taona 890 taona ny Kristy, ary tany Roma izany araka ny efa fantatsika, fivatorana tany Roma. Raha ny filazan'ny asan'ny Apôstôly toko 17 mora tadidy, 17, 20, 18, 19, 20 asan'ny Apôstôly dia nipetraka elaela tao Efesosy i Paoly Apôstôly. Ny mampiavaka ny epistily dia misy efa notonontsika teo. Voalohany aloha dia izy mampianatra ny amin'ny fiombonam-piainana amin'ny Kristy. Fiombonam-piainan'ny fiangonana amin'ny Kristy. Ny faharoa dia ny fampifandraisany, ny fahasoavana sy ny famonjena. Voatsipika ny namantsika teo amin'ny toko 2:9 no hoe fahasoavana namonjena anareo tsy avy amin'ny asa 5 ndrao isy ireare. Ny fahatelo dia fampisehoana fa ny fiangonana dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy, ka amin'izay fotoan'izay dia Kristy no lohany. Ny fahaefatra dia
filazana ankanoarana ny fifandraisan'ny mpivady tahaka ny fifandraisan'ny Kristy amin'ny fiangonana ao amin'ny toko 5 mampiavaka an'ity boky ity indrindra tsy ombonany amin'ny boky rehetra dia ny fanolorana ny fiadiana 7 dia hotsehivina kely indray aloha ilay fiadiana 7 hoe na ny voalohany mifahararika sikino fahamarinana ny valahanareo mitafindrariny ho fiarovany tratra kiraroy fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ny finoana ho ampingy ny famonjena fiarovany doha ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary mivavah mandrakariva ao amin'ny fanahy masina amin'ny fivavahana rehetra ny fahamarinana ny rariny ny fahavononam-panahy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny finoana ny famonjena ny tenin'Andriamanitra ary ny vavaka ireo ilay fiadiana atolotry ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipiana eo anatrehany ady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra raha vitanareo zany dia ahafahatra ianareo ny antony nanoratana dia ho fampahirezana ny mpino amin'ny finoana sy ny fiombonany amin'ny Kristy tsarovy mandrakariva fa ny taonjato voalohany izay niaina ny fiangonana dia taonjato tena nampahafana ny fanenjehana ary nampisy ny fampianaran-diso ny poiran'ireo fampianaran-diso samihafa nampahirezana ny fiangonana ny mpino mba ho tsara fifandraisana ary hitahiry ny fiombonany ao amin'ny Kristy nampatsahivina ny tompontsoa ara-panahy vokatry ny famonjena vitan'i Kristy ny fiangonana na dia eo aza ny fanenjena tena heverina hoe mahafaty antoka dia ampahatsivin'ny Paoly fa manana tombontsoa manokana ny mpino ny amin'izay nanekeny sy nandraisany an'i Kristy tombontsoa ara-panahy eo zao ny manoloana antsika dia hoe isaorany Andriamanitra izay nitahy antsika amin'ny fitahiam-panahy rehetra ampahatsivina tokoa ny tari-dalana mba azahoana miaina ny fiainana kristianina rehefa nomen'Andriamanitra ny fahasoavana ka nandray famonjena isika dia ahoana ny fisehon'izany eo amin'ny fiainantsika ny maha olom-baovao antsika ny fiainam-baovao nomen'ny tompo ho an'ny kristianina mampatsiahy sy mitari-dalany amin'izany ny bokin'ny Efesosy ohatra teo ny toko 5:17 aoka tsy aza homamy divay ianareo aoka ho fenona ny fanahy ny fizarana nomenantsika eto dia fizarana roa lehibe ny voalohany dia ny fampianarana momba ny asa-pamonjena vitan'i Kristy toko 1:1 hatramin'ny toko 7:1-2. Ny faharoa dia ny fiantsonantsika kristianina hiaina ny fahasoavana sy ny fiainam-baovao amin'ny Kristy ny toko 4:1 hatramin'ny toko 5:4 farany tafiditra ao anatin'ity tapany farany ity moa fantatsika mandrakariva ny fanaovam-beloma sy ny afatrafatra ataon'ny mpanoratra zay ary ny momba ny bokin'ny Efesiana Efesosy moa dia isan'ireo tanàna izay tao Azia Minora nandianan'ny Paoly tamin'ireo 10 misionera nataony vezivezy tao Efesosy izy nandritra ny 10 misionera izay nataony ny toerana misy ny texte manoloana antsika ny toko 1:1 hatramin'ny 5. Izy io raha mijery sika ny soramandry amin'ny bokin'ny Efesiana dia mahita fa ao anatiny atao hoe teny fiarabana
teny fiarabana mombany ny fideran'Andriamanitra no ny asa-pamonjena izay nataony. Rehefa diniantsika io teny fiarabana io fa fitarian'ny teny rahateo dia mizara telo mazava tsara. Eo ambany masontsika amin'ny fandarana mofinaina dia fiderana an'Andriamanitra ray no ny fifidianany sy ny famonjeny. Andininy fahafito hatrany amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo mifarana amin'ny teboka dia ny fiderana an'i Jesosy Kristy, ny famonjena sy ny fanafahana nataony. Ary andininy fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo dia fiderana ny fanahy masina izay tomboka izay sy antoka amin'ny famonjena. Oke, jerentsika vetivety. Eo amin'ny andininy fahatelo dia hoy ny voasoratra hoe isaorana anay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Eo amin'ny andininy fahafito, izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany Kristy io dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny varen'ny fahasoavany izay nataony be ho antsika amin'ny fahendrena sy ny fiainana rehetra. Filazana ny amin'ny Kristy, fiderana ny asa vitan'ny Kristy. Andininy fahatelo ambin'ny folo, ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny famarinana dia ny filazantsara ny famonjenana reny. Eny ao aminy koa ianareo rehefa nino ny sina tomboka izay tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatra ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho amin'ny fiderana ny voninahiny. Anatin'io texte andininy fahatelo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo io zany dia hitantsika fa misy fiderana an'Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina. Izany hoe azontsika tovozana ao anatin'ny fitarian'ny tenin'ny boky ny Efesiana ny fampianarana momba ny atao hoe Trinité, Andriamanitra ray, Kristy, Andriamanitra zanaka ary ny fanahy masina, Andriamanitra fanahy. Ny fisehoan'ny texte manoloana antsika dia hodiniana kely. Manomboka amin'ny hoe isaorana ny Andriamanitra. Ahoana ny endrik'io texte io? Fehezanteny tokana. Inona no manasaraka eny anelanelana eny mari-pijanonana? Faingo daholo. Fehezanteny lava. Asa moa nareo rehefa mitsara bokin'ny ankizy ka lava be fehezanteny dia ahoana ozy nareo? Marary ny eto. Dia jereo indray ny andininy fahafito sy ao anatin'ny texte. Arao indray hoe aiza ho aiza ny misy teboka. Ainy e, manomboka eo ny andininy fahafito indray sika no mijery. Hatramin'ny faharoa ambin'ny folo indray vao misy teboka, fa mba misy teboka faingo ao. Dia rehefa avy eo ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo. Ato amintsika moa izany dia misy teboka fa any amin'ny texte fototra izy tsisy teboka manelanelana an'io. Hitantsika amin'izany fa na ny fomba fanoratra aza dia efa nentin'ny mpanoratra arak'izay ity teny ity fitariany ity momba an'Andriamanitra telo hatramin'ny enina, momba an'i Jesosy fito hatramin'ny roa ambin'ny folo ary momba ny fanahy masina telo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Milaza hevitra tsy azo sarahana, izay ny endrik'ilay texte. Dia efa voambara teo hoe mirindra ao anatin'io fitarian-teny io izay misy ny texte manoloana antsika ny fanambarana momba ny Trinité, ray zanaka fanahy masina. Miverimberina ao anatin'ity fitarian-teny ity ny hoe isaorana ane elogeo ny teny fototra isaorana. Lazana koa hoe
tsodrano izy io verimberina anasongadinana fa ilay Andriamanitra loharano ny famonjena sy ny fitahiana no mendrika dia raina sy isaorana mandrakariva. Ny hevitra mivoatra ao amin'ny Efesiana. Isan'andininy dia azontsika ifampizarana ny hevitra raketiny ity anjara mofinainantsika ity. Eo amin'ny andiny ny fahatelo hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe isaorana anay Andriamanitra rain' Jesosy Kristy Tompontsika izay tahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Ilazana hoe Andriamanitra ray no loharanony fitahim-panahy ary izany dia tovozontsika amin'ny alalan'ny Kristy. Tovozona amin'ny alalan'ny Kristy ny fitahiana, Andriamanitra ray no loharanony fitahim-panahy rehetra. Isaorana ny Andriamanitra rain' Jesosy Kristy Tompontsika izay tahantsika amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra araka ny fidianany antsika. Fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Ny faharoa eo amin'ny andininy fahaefatra araka ny fidianany antsika tao aminy fonotsim-bola ary ny fanorenan'izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Inona ny ambarany andininy fahaefatra? Misy ireo hoe fonotsim-bola ary dia maninona? Ny famonjena zany dia efa taloha. Ny fanorena zao mbola tsy nisy akory izao tontolo izao, zany hoe efa talohany nanorenan'izao tontolo izao ny famonjena. Tantaram-pamonjena dia manomboka amin'ny fahariana ary hitantsika ohatra ny Genesisy 1 rehefa nikorotana tsy sendrika sady foana ny tany dia naninona ny Tompo? Niditra ny Tompo nitondra fahazavana sy nandamina. Efa endrika ny famonjena izany. Tena hoe ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao no nilatsahany tao anatin'ny aizina ka nitondrany fahazavana sy firindrana teto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa rehefa nandeha tonga tao amin'ny Genesisy 3 dia nikorotana indray izao tontolo izao noho ny fahotana. Korotana indray izao tontolo izao dia nitarika ny tsy fanjariam-piainana nanomboka teo amin'ny Rinoa mbola tao ihany dia niezaka foana ny Tompo namonjy dia teo i Abrahama nametrahana teny fikasana dia nandeha teny ny tantara dia hitantsika mivadibadian'ny zanak'Israely ny nanginan'Andriamanitra anelanelany Malakisy ny Matio nandritra ny 400 taona ary nanarenany indray an'izao tontolo izao nanomezany an'ilay teny tonga nofo hitondra fahariana vaovao. Azonareo amin'izay le hoe fonombola eo amin'ny andininy fahaefatra. Tena hoe ny famonjen'Andriamanitra zany dia mialoha mandrakariva ny fahavoazantsika. Hoy koa ny bokin'ny Romanina fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Izay ny andininy fahaefatra. Efa hatramin'ny ela zany ny Tompo efa mbola tsy ary ny izao tontolo izao dia efa tao amin'ny planina hoe hamonjy izy. Efa tanjon'Andriamanitra ny anamasina an'izao tontolo izao, ny hamonjy an'izao tontolo izao. Andininy fahadimy. Avakiana hoe azafady. Le hoe rehefa mijery ny teny fotsy isika dia io hoe notendreny io dia hoe priorisasy. Izany hoe efa nalany mialoha. Mety eritreritra isika hoe nataony lahara-pahamehana. Alefa lavidavitra tahaka izany. Nalahany mialoha, nalahatra mialoha, nataony lahara-pahamehana ny famonjena an'izao tontolo izao no tendreny
raha teo isika efa voasoratra mialoha efa notanterahan'Andriamanitra notendren'Andriamanitra mialoha efa nofaritan'Andriamanitra mialoha voafetra mialoha ny famonjena antsika. Tena fahasoavana izany, mbola amafitsiny izany le lazaina teo hoe mbola mpanotsika dia efa maty hamonjy antsika Kristy. Namafitsiny izany hoe Andriamanitra mihitsy nanana fanapahan-kevitra hoe hiditra an-tsehatra ao amin'ilay izao tontolo izao tsy hisy endrika sady foana dia nametraka ny fahazavana sy ny firindrana. Ny andininy fahaenina, ahoana hoy ny soratra masina? Inona izany ny tanjon'ny famonjena ny asambatra antsika ve? Ny ahatonga fanomezam-boninahitra sy fiderana an'Andriamanitra no ny famonjena izay vitany. Matoa izany no vonjena, matoa Andriamanitra naniraka ny Jesoa hamonjy antsika, ny tanjony dia tsy isika loatra fa ny fanavotany ny voninahiny mba ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany. Hoy ity andininy fahaenina ity. Isika olom-bavony izany dia antsoina aninona? Ifalifaly fotsiny dia teboka idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Tsaroantsika ny soratra masina hoe izao olona noforoniko izao no anambara ny fiderana. Ny antom-pisiko, ny antony namonjeny tompo ahy dia ny hanome voninahitra azy. Ahoana kosa ary ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika manoloana izany soratra masina izany. Andriamanitra ny loharan'ny fitahiana ary ao amin'ny Kristy no azo iresahana an'izany hoe fitahim-panahy izany. Andriamanitra no efa nanendry antsika mialoha ho amin'ny famonjena. Andriamanitra no efa nanendry antsika mialoha mba ho fiderana azy. Inona ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika ankehitriny? Tena tsaroantsika fiangonana ve isika fiangonana? Fa nomen'Andriamanitra fitahiana manokana isika raha namonjy antsika izy. Tena tsapany fiangonana ve izany? Ny zava-dehibe vitan'ny tompo ho antsika. Tsy azo resahana ny fitahim-panahy raha toa ka ivelan'i Kristy ary Andriamanitra ihany loharanony io. Tena tsapantsika fiangonana miantso an'Andriamanitra nanaiky an'i Kristy ve izany hoe tena haika tena zava-dehibe ny famonjena vitan'i Kristy. Fiangonana ankapobeny ny resahantsika. Miombon-kevitra amin'io ve nareo mety manadino ny mpiano ankehitriny? Fa manatoerana sy asina ao amin'i Kristy izy. Mety tsy mahafantatra izy, tsy fantany akory, fa ity mofinainy ity izany dia mampahatsiaro hoe mahaiza misaotra an'Andriamanitra fa fitahim-panahy nomena antsika. Mety manadino koa izy rehefa variana any amin'izao tontolo izao ka mieritreritra ireo heverina ho fahatretrehana na fahombiazana. Anaty farango sosona hoe fitahiana dia adinony ilay fitahim-panahy. Mampanadino ny fitahim-panahy indraindray ny fahatretrehana, ny fahombiazan'ny olona. Dia alovi sary an-tsaina hoe na ataovy hoe ny fandiniana hoe inona ny mora andaozan'ny olona kokoa an'Andriamanitra, ny fahoriana sa ny fitahiana, ny fahombiazana eo amin'ny fiainana. Iza ny olona mora mandao kokoa an'Andriamanitra, ny olona mahatsiaro fangirifiriana sa ny olona mahatsiaro fahatretrehana? Ino moa ny atao hoe fitahiana amin'ny betsaka?
Fa ny fanontaniako dia hoe raha isika mijery inona no manintona ny olona kokoa hiala anadino ny fitahim-panahy, ny fahoriany ve sa ny fahatretreny? Ahoana hoy mpanao salamo? Raha ny mpanao salamo dia manao hoe soa ihany aho nampahoriana, hitandremako ny didinao, zany hoe mampikisaka kokoa ny olona amin'Andriamanitra ny fahoriana raha ny mpanao salamo. Fa hoy ny namantsika hoe le fahatretrena mampietaka kokoa ny olona amin'Andriamanitra, mampanadino an'Andriamanitra. Raha miteny any Job sika dia hita taratra indray za tsy hiala. Fa misy tokoa sokajin'olona tena hoe noho ny heverina ho fahombiazana dia adino ny Andriamanitra. Misy sokajin'olona noho ny fahoriana amin'ny hoe mbola sahirana aloha dia nifantoka any amin'ny fahasahiranany fa tsy tao amin'Andriamanitra ny fiainany. Fa azo atao ny manao fikarohana hoe iza tokoa re nisy manao fanadihadiana, iza tokoa re ny tena mampiala ny olona amin'Andriamanitra, inona tokoa ny fahoriana ve sa ny fiadanana anaty farango sosiny. Fiadanana ety an-tany no tiako lazaina hoe lasa manambe izy, tena salamy izy, tsy marary izy, sy ny sisa iza no be kokoa. Mety manadino ny mpiana ankehitriny fa manantoerana sy asina ao amin'ny Kristy izy. Ankehitriny koa ny fivavahana matetika dia lasa fiezahana mba aninona ho voavonjy ho ankasitrahan'Andriamanitra, fa tsy hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra satria voavonjy aho. Tsy hoe ny ankehitriny fotsiny fa efa nampianatra Paoly apôstôly no hoe isika anie dia tsy natao hoe mazotoa mivavaka mba ho voavonjy, fa satria voavonjy isika dia ndao hideran'Andriamanitra. Testameta taloha tsy hoe ndao nareo manatanteraha ny lalàna izay vao avoakako avy any Egipta, fa tafavoaka avy any Egipta ny zanak'Israely vao nomen'Andriamanitra ny lalàna. Toko 12 fivoahana avy any Egipta, toko 20 amin'ny Exodosy fanomezana ny lalàna. Ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavan'ny tompo ny antony namonjena antsika. Tsy hoe tonga eto am-piangonana isika mba ho vonjena ila sitraka amin'Andriamanitra, fa tonga eto isika satria efa voavonjika midera an'Andriamanitra. Ny fiarahamonina zany mety hoe tsy izany no antony fa hoe tonga eto tady vonjy, tady an'izao sy izao, fa efa voavonjy isika dia tonga hideran'Andriamanitra. Any amin'ny liturgie fahaefatra moa zany no tena ampiarina hoe fiderana ny be dia be. Ny fahatelo raha ny voalaza teo zany ny fiainantsika mpino dia tokony ho fiainana feno fankasitrahana sy fahamasinana. Fa izany ve no mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny 9 fiderana ny voninahitra ny fahasoavany izay nanasoavany antsika mahay maim-poana ao amin'ny mahalala. Miaraka ny 9 mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Ndao isika ampiatra an'izany eo amin'ny fiainantsika. Raha io ny anjara mofinaina izay no fiampianantsika amin'ny ankapobeny, miantso antsika izany ty anjara mofinaina ity aninona? Tena hatsiaro hoe manana fahasoavana manokana isika no ny famonjena vitan'i Kristy. Tena tsy hanadino fa efa nofidian'Andriamanitra isika, voa anisan'ireo voafaritra ho vonjena. Nataony lahara-pahamehana ny famonjena sy ianao.
tena mendrika isaoran'Andriamanitra hideranan'Andriamanitra zany hoe ay za zany nataony lahara-pahamena mihitsy ny amonjena ay tena nofaritan'Andriamanitra mihitsy ny amonjena antsika fa raha izay Andriamanitra nitsindrarahantsika teo dia inona nanjoantsika nijaly teo foana ihany sika tsarovo izay nisy anao taloha tany dia ampitao amin'izay misy anao ankehitriny taorianany nandraisanao ny herin'ny azo fijalian'i Kristy nanahoana ianao talohan'izany ary manahoana ianao ankehitriny tena tokony hiavaka ka mahateraka fisaorana sy fideranan'Andriamanitra zany. Indreto ary ny fanontaniana izay hitondranantsika ao anatin'ny fifanakalozana sy fifampizarana. Inona ary ny mahasamihafa ny atao hoe fitahiana ara-nofo sy ny fitahim-panahy? Fandresantsika kely teo ihany. Ny ara-nofo zany dia ny fiainantsika andavanandro, ny vary hohanina, ny vola betsaka, ny fahasalamana, ny filaminana amin'ny ankapobeny, dia ny fitahim-panahy inona? Fiadanam-po ny fitahim-panahy, ilay fifandraisanao tsy tapaka amin'Andriamanitra, iny ilay hoe fiadanana, ilay fifandraisanao tsy tapaka amin'Andriamanitra, manome fitoniana anaty ho anao. Zany hoe misaoran'Andriamanitra raha sady nomeny fitahiana ara-nofo ianao ary tsy noadinoina tamin'ny famonjena fitahim-panahy. Afaka mangataka amin'ny tompo koa ianao ary ohatra mbola tsy ananako ilay fitahim-panahy, mangatahandro any fa omeny ianao ao amin'i Jesosy Kristy no hanovozana an'izany. Satria araka ny voalaza teo hoe mety ho adin'ny olona ny fitahim-panahy rehefa rakotry ny fitahiana ara-nofo izy. Salama izy ka afaka amin'ny karama, ambinina amin'ny asa ataony izy, amin'ny fianarana izay rantoviny, dia mety ho adin'ny olona ny fitahim-panahy. Fa tsy tokony ho adinoantsika izany fa ny fitahiana ara-nofo izay mahakasika ny fiainantsika andavanandro sy ny fitahiana ara-panahy dia zava-dehibe sy sitrak'Andriamanitra mba atolotra antsika. Ary tadidio koa fa na dia atao hoe miasa azy sika vao mihinana hoy Genesis 7 dia avy amin'izay hikatsahantsika ny fitahim-panahy no mahatonga antsika afaka hisitraka ny fitahiana ara-nofo. Ahoana ny filazantsara araka ny Matteo? Katsao aloha ny sy ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Dia iny ilay fampianarana hoe tsy mainka amin'ny gadoa isika fa jereo aloha ilay foto-javatra, ny fitahim-panahy aloha manaraka ny fitahiana ara-nofo. Hoe hividy zavatra ianao dia hoe aiza ny gadoa? Aoka aloha tsy ho mainka amin'ny gadoa fa jereo aloha ilay foto-javatra. Ny fanjakan'Andriamanitra hanampy anao ny zavatra rehetra. Inona koa? Ny faharoa ary, ahoana no azotsika miaina isan'andro ny maha olom-boafidy sy zanak'Andriamanitra antsika? Ataovy fiainana izany fahatserovana hoe efa nofidian'Andriamanitra ho vonjena aho ary zanak'Andriamanitra mpiara-mandova amin'ny Kristy aho. Ahoana ny iainanao an'izany? Fananganananaka. Inona mantsika hoe mba hahafahana miaina an'izay dia aoka ho feno vavaka isika. Ahoana ny ahafahana maneho fa zanaky ny ray aman-dreninao ianao e? Fankatoavana. Iainantsika zany ny sitrapon'Andriamanitra. Inona koa? Tel père, tel fils ozy nareo vazaha. Tena ataovy mitory ny fahatsaran'Andriamanitra ianao amin'ny atao, amin'ny toetra. Izao ny tsarovy ianao mandehandeha io zanak'Andriamanitra
dia misy fomba tsy haitsika eritreretina mihitsy atakarany manodidina antsika hoe ty olona ty dia olona hafa tsy mitovy amin'izay olona rehetra zay ilay mahazanak'Andriamanitra anao dia io tsy fomba fitafy efa lamaody ny akanjo lava dia manao akanjo lava daholo ny olona na tsy zanak'Andriamanitra azy io tsy fomba fiaina fa tena hoe ilay fanahy ao anatinao mihitsy no miteraka fahazavana manodidina anao rehefa ao anatintsika Jesoa ilay zanak'Andriamanitra rehefa iainantsika eny 7:7 zany hoe nitombo-kasehan'ny fanahy masina zay zany ny angatao foana isan'andro Jesoa zay ilay fiadanana ao anaty ny fanahinao masina marika sy famantarana fa anao ho marika sy famantarana fa zanak'Andriamanitra ny fanahy dia miara-milaza fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika zay no hahafahantsika miaina ny mahazanak'Andriamanitra atsika ny tanjon'ny famonjena dia ho fiderana ny fahasoavan'Andriamanitra ahoana no hahafahantsika manatanteraka izany eo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao tanjon'Andriamanitra raha namonjy asa ianao izy ny ahatonga antsika hidera azy ahoana ny atao dia rain'Andriamanitra ka inandray kendreo amin'izay rehetra ataony voninahitr'Andriamanitra manome voninahitra an'Andriamanitra ve amin'izao lalakaliako izao amin'izao zavatra ataoko izao zay foana olom-bavonjy aho ny problemanao dia ny voninahitr'Andriamanitra ankoatr'izay tsisy problema ataovy tena hoe zay ny androna ny sainao ahoana ny anomezako voninahitra an'Andriamanitra ny ankoatran'izay aleo Andriamanitra ny regle anazy rehetrarehetra kendreo ny voninahitr'Andriamanitra olom-bavonjy ianao kendreo ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataonao tsy hoe rehefa mira fiderana ihany zay vao marika hoe olom-bavonjy ianao fa amin'ny teny ataonao amin'ny asa ataonao amin'ny lalaka alehanao amin'ny zavatra andihananao manome voninahitra an'Andriamanitra ve ianao mba ho ady saintsika izany izay no ataovy tena hiandrona ny saintsika hoe zany zavatra izany ve manome voninahitra an'Andriamanitra